sadidi atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao salama tsirondro tolozato ateny folo mamoa itsy ange tantaraiko zavatra inona ny tantarainy Joana alefa za tia mihaino zavatra tsara aika pety tsara vela tsy fotsiny le perety iny i Pierrette ny tantaraindry amina enoy hoe pety tsara vela tsy sa tsy tia mihaino an'izany fa manina ilaina ihany angefa ny afantarana amin'ny fiheveran'ny hafanao fa le izy mepita re de tantaraina re de tantaraina re de lasa ka momba mamoana le izy azoko hoe momba angambo zany fa Joana tsy gasindry ve de ifosa ka momba mamoa kosa le izy rehefa tsy mampandroso akia ndao isafidiny tsy resaka an'izany tsika mety ny zavatra ny tenenin'ny Pierrette na hitandrina tao amin'ny Pierrette tany fa avelao any manjary manova ny fomba fijeriko amin'ny Pierrette de sady tsy mampandroso ok'izany ho any eny ary mianatra amin'izay mihitsy tsy mifosa tsika roa eny ariko fa andeha hivavaka any amin'ny RJC amin'izay hivavaka any amin'ny RJC ndry eny ary rehefa ahoana aloha tia pozindry ty fa manindriny manao pataloha nefa andeha hivavaka any nakoa ary izany fanontaniana izany mangatsiaka niny ny andro fantatrindry tsara fa any am-piangonan'ny RJC any tsy misy manao pataloha ny anazy ny adalany ny andro mangatsiaka za ve ampijaly teny eo sange tiany Jesosy na manao pataloha na tsy fa mba mangatsiaka sao azoko tsara Joana fantatro tsara koa fa ankasitrahan'ny tompondry amin'ny any anatin'ny fodry fa izao le fiainana nge tsy hoe zay fahalalahindray fotsiny fa mila misaina ny hafa zay ny tena hoe kristianina mandeha amin'ny fitiavana mila mihevitra ny ampandroso ny hafa mila mihevitra ny ampanjaka fiadanana tsara raha mijerandry ohatr'izao zao ny olona de tafotoana daholo ry zareo de tsisy resaka Jesosy miditra ny lohan'ny zareo azondry ve Joana zao aloha misy tenin'Andriamanitra zay tena mila ianarantsika roa mihitsy aloha ao amin'ny Romanina toko aiza moa izy iny toko 4:10 kia andininy 7:10 Romanina toko 4:10 andininy 7:10 alefasiny evakio zay tenin'Andriamanitra ny tenenan'ny Paoly zay amin'ny anaran'i Jesosy koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana zay koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana tsy izay fanakorontanana fa fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana mieritreritra hatrany zany hoe inona ny mampandroso any anina mba sady mampandroso akoa ny mampandroso azy fa tsy hoe rehefa izao mety amiko dia izay zany na faly ianao na tsy faly tsy izay le maha-kristianina antsika avereny kely ndry mandeha aloha ny Romanina toko 4:10 andininy 7:10 koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana Romanina toko 4:10 andininy 7:10 amin'ny fiainantsika rehetrarehetra Joana indrindra amin'izao mahatanora izao indraindray te hiteny hoe zay tiako ihany io tsy izay ny filamatra rehefa kristianina avereno nge le Romanina antsika teo koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana izay le tenin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zany dia misaina hoe inona ary ny mampisy fiadanana fa tsy hoe ny ampiadiady saina tsara ny zavatra tenenina inona ary ny mampandroso fa tsy hoe zay tiako fotsiny amin'izao Romanina toko 4:10 andininy 7:10 koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana izay le tenin'Andriamanitra ho antsika rehetra averintsika sy Joana miaraka ary hoe koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana Romanina toko 4:10 andininy 7:10
ombay mitadidy. Ataom-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, 9 ambin'ny folo ny zato, 20 ambin'ny folo.